fitadiavinay fiompiana niny zay zany tena mate satria raha manao ty zao de misy manelingelina hoe izahay aty tsy azo ompiana ombontsony de atao Tananarivo de izy azy zay nipetraka iaka tende faravoatra zay a enje petraka ty Amanitanàna zay a enjehan'ny olona fa mandoto rivotra hono tsisy rivotra malotony zao la rory zao ve maro te tagny mety aminay zao zao aza ty teny zao hoe tsy maintsy ianareo aloha malala zay iainanareo nareo ihany malala ty zay nge mahatonga mijery anareo ty de aseho anareo azy zavatra ditako fa zaho aloha tena courage mihitsy na hoe tsara le izy mety fa mbola mieritreritra hoe ahoana zany tokony amin'ny za mpiasa fanjakana mpiasa maindrisa ay de retraite a de tsy maintsy sisa toko satria za soferaka amy eo de tsy maintsy no melomoko mivady amanjaniko satria raha antry zao mbola andehanao mety ho verina ankizy ato trano de aleoko manompo anreto majiniky azako zao le zanako mamboly satria ny récolte municipale de jeunes zany iny napetraky inaina citoyen teo nahafahana nanenjika anareo le taty tambary fa amtika manofana reny be tananatozo tsy maintsy manova jerena manokana zay tadiavana zay tena tsisy velomana intsony satria hoaiza zahay io mba retiretiko ny solution de dafatsika anareo misy tady anazy misy président misy fanenjehana ny toy ny dian'ny Flora Valomananamarika nijery fotony zava-misy tena iainan'ny mponina eto Antananarivo fitsidiana naraina ady hevitra atrano no nitranga misy omby ato daholo nareo telo efatra vavavady ty zanako ay de maka vilona de baka vilana koro de misy ronono ve omby io misy kely sidita folo parivinandro eo ndraindray no folo tsy mahazo an'izany omby io de anankitelo reo de anakofanimbaniny any atambany ko ty nde faniko mandeha mitery ronono anao parivy aray tsy arivo zay mitery ay de ahoana tsika fa voalohany le izy mifaty tsy mety fatao oa rehefa ao izy de mbavahana tsy mifanoto misy be voka amreo de fanoto de sao de maty eo lozy kakaenareo ilay kuita mihitsy zao de ainareo maka an'le vilona any atambary any atampika zany fa zao fa zay le azo vilona fa de so ihany koa zao nareo makaty raha natsara ny tanàna tsy maintsy verimberena ankoatra ny fampiresahana tamin'ireo tokantrano maromaro monina eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo dia isana andraisan'ny Filomarika Ravalomanana fanapahan-kevitra aingana ny momba ity tatatra eto Andranomahery Ankorondrano ity isan'ny fosotra miteraka tondradrano eto Antananarivo izy io avy hatrany dia niantso ny mponina monina eto ny Flora Valomanana mba hanao fanadiovana ity lakan-drano ity fanamboarana raha fijery koa izy tena miteraka problème be avaly akazo mangatsiro sy ito matoraka an'le tondradrano any akazo mangatsiro kalokavana ty zany tena vahaolana lehibe zay tenenao atsara mihitsy eto zao le izy de ty tokony andefasantsika machine aloha fa tsy vita tatatra mihitsy ty akazo mangatsiro mari va zany tondradrano any zany andao aloha jerevana le any anoloany any jerevana avy any nasesy fa tsy aty nareo miasa fa tonga ihany machine mba efa miasa nareo gonoa aloha vari natao dita lasa vita zava-dehibe ny fahitana ny zava-misy iainan'ny vahoaka mba ahafahana mitondra vahaolana ho amin'izany tsy maintsy avotana sy arena ny fiainan'ny mponina satria miainga amin'izany ny tena fampandrosoana hoy ny Flora Valomanana ny tety tanimbary na makivaky lemaka misy volovary izay mbola tsikatra ho betsaka no velona amin'izany eto Andrenivohitra. Tontolo ny fahasalamana kosa indray dia ny tosi-dra ny tsy fanjari-tsakafo ny aretim-bavony no karazana aretina mahazo ireo mponina ao Andranomahery Ankorondrano tsy manana fahafahana mitsabo tena anefa ny ankamaroan'ireo olona ireo ka izay indrindra no antony nanaovan'ny Antokotiko Madagasikara etsika fizaham-pahasalamana mamaim-pona teny antoerana ho an'ny androany tonga nitsidika izay etsika fitsaboana mamaim-pona no karakarain'ny kandida Ravalomanana Todjotetsy amin'ny fokotany Andranomahery izay ny filoha nasionaly ny Antokotiko Madagasikara Ravalomanana Marika ny maraina teo nankahery ireo mpitsabo ny tena nandritra izany ary nanamafy fa tsy maintsy ho averintsika ny asin'ny mponina Antananarivo ndo arahantsika ny tato-baovao eo amin'ny sarisina tsariny Mathieu Prince Atrany tranga iray naonena hita teto Andrenivohitra ny seho androany ity
sarety no any fitaterana fitondrana marary ho an'ny malagasy sasany. Ny zavatra toy izao no ilana fanovana sy famerenana indray ny fanantenana ho an'ny malagasy izay apetraka manomboka eto Antananarivo. Ny tosidra, ny tsy fahampitsakafo ary ny aretim-bavony ireo no tena aretina pahazon'ny malagasy moniny ety amin'izao. Aretina izay tsikatra fa misy ifandraisany amin'ny krizy mahazony isan-tokantrano amin'izao. Itsy ankilany, lafo ny vidim-panafody. Vitsy noho izany no mamonjy toeram-pitsaboana araka ny tokony ho izy raha ny fanadiadiana. Mana zalaho ambony ihany misesika fa ny majinika dia majinika eny ihany tsy nga hita zany ange zao e tokony io mamana sady mangalatra fotsiny nataony fa nga hita dia fandehany volana aloha hoe vao manana raha tsy misy vola nga maty ianao raha vao makany alao sa teatra za zao marary masoko za zao vo prostate azo tsy hitako makeny ianao zavatra vola be makatsy makaro mandeha makary meo vola zany angely tsisy hevitra fa sy de voantojo tindra zao sisany ihany zay aloha dia tena hita mihitsy satria raha andeha hoany ianao ny eti-manina tsy misy dia tsy afaka andeha any dokotera mpanjakana any amin'ny any dokoterinao a fa rehefa mba misy zao dia mba miesaka. Fa ny okevitry ny olom-pirenena nandritra ny etsika fitsaboana maimaimpona izay nataon'ny kandida Ravalomanana Tojo teto amin'ny fokontany Andranomahery Akorondrano ireo. Dokotera enina no nifandrimbona nandray marary maimaimpona avokoa na ny fizaham-pahasalamana na ny fanafody nomena. Nijery izany ny filoha Ravalomanana Marika ny maraina teo ary nankahery ireo mpitsabona naiky an-tsitrapo hiasa ho an'ny tombontsombahoaka tahaka izao. Eto zany dernière scène président fizarana fanafody eto fizarana fanafody raha ny tokony ho izy dia ny 100 amin'ny vola miditra amin'ny tokantrano ny vola ampiasaina ho an'ny fitsaboantena ka ny fanjakana no mameno azy dia izany no ahafahana milaza fa tsy miompampana ny vola atokany tokantrano ho an'ny fitsaboana raha ny famaritany sampandraraha ny firenena mikambana azy. Raha ny angom-baovao izay natao anefa dia ny ankamaroan'ny gouvernemanta aty Afrika ka tafiditra ao anatin'izany Madagasikara dia tsy mamatsy ny 500 ny teti-bola manontolo atokana ho an'ny fahasalamana akory fa ny fianakaviana tsirairay no miantoka izay tsabony tena sy ny ankohonany. Mampihisatra ny fahatsaran'ny fahasalamana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana ny tranga toy izany ho an'ny Madagasikara manokana dia ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy arabola no mamatsy ny 70 hatramin'ny 80 teti-bolam-panjakana ho an'ny fahasalamana. Ho averintsika ny asin'ny mponina Antananarivo hoy ny filoha Marika Ravalomanana nandritra ity fitsidiana nataony ho an'ny fitsaboana maimaimpona izay natao teto amin'ny QG Andranomahery Akorondrano ity. Fa nitoteny amin'ny fokontany Andranomahery Akorondrano iny androany ny fampelezan-kevitra tamin'ny alalan'ny fitsidiana isam-baravarana ho an'ny kandida Ravalomanana Tojo. Nitarika izany androany ny filoha Ravalomanana izay nanamafy fa tsy maintsy arenina Antananarivo. Ndao rahantsika ny tady-baovao makasika izany. Tety amin'ny fokontany Andranomahery sy ny manodidina no nanohizan'ny filoha Ravalomanana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida larana faefatra eto Antananarivo Ravalomanana Tojo. Tena anovy isika satria potika Antananarivo hoy ny filoha Ravalomanana nandritra izany. Fizanako tia atao be tanàna fa ho amboariny daholo mihitsy aty aminareo ty zay koa zay andreo zany mbola izaho aloha mijery dady aloha mijery fa samy hafa be tamin'izany tondra izy zao gaga be mihitsy samy hafa be dia mankaty aloha mijery dia hoe rehefa mankaty zao natao ry zao natao ty azonao zany zao a mijery an'le toerana eto amin'ity renivohitra Antananarivo ty a ho jereko daholo tsy mijanona mihitsy afa tokony fa ny ino ty fifidianana ino mahatonga manao an'izany samy hafa be ny zavatra nisy taloha sy ny amin'izao fotoana izao dia hamoramora azy rehefa tonga ao tonga dia fatapatako daholo io azonao zany tena namboatra azy io ataontsika tafarany ty ty tsy atao vava fotsiny fanovana fa tsy maintsy tanterahana mazava anareo izy sotsabetsaka dada tena faly amin'izareo tena dia sahirana nareo mafaly aloha izy dia jerevantsika koa raha ohatra mbola misy aza toko hoe mba mena sakafo aloha fa tena le nono aloha le olo no tena votenaingana ny fahasalamana sy ny fahampenana zay da hoary sotsabetsaka io
reo ke tsy mijery zay mandalo tsy mandalo tsy mandeha izy daholo miandry anjarany io io tonga ty any marina tonga ty aminareo marina mbola mba mahatsiaro ihany to tsy adiniko misy ianao mbola mahatsiaro anay ihany tsy adiniko misy azariny zay eno a tandremo ty koa azy dinina ty tsy adiny ty ka alors meko hitanao bety mba zaraiko hoany tsara trano moa ny manamarika fa kandida larana fa efatra ao anatin'ny bileta tokany ny kandida raha manana tojo. Mbola eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia manodidina ny fito ka hatramin'ny 500 ny malagasy no manana fahasembanana. Maro amin'ireo olona manana fahasembanana ireo no sahirana tsy manana fahafahana manaraka sy mandray anjara amin'ny zotram-pifidianana noho ny olana eo amin'ny toe-batana izy ireo. Miteraka olana amin'ny maha-olom-pirenena nefa izany ny tsy fijerena sy ny tsy fanajana ny zony ary ny tsy firarahina ny fisian'izy ireo ka miteraka voka-dratsy ho azy ireo izany na eo amin'ny lafim-piainana na eo amin'ny lafiny fandraisana andraikitra. Sitraka Ratovina Ambinitsoa sy ny Artanjona no mitatitra ny antsipriana izay vaovao izay. Manana zony amin'ny fandraisana anjara feno amin'ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena manontolo toy ny olom-pirenena rehetra ireo olona manana fahasembanana. Raha ny zava-mitranga ankehitriny kosa nefa no asiteny dia tsy mahazo sehatra ho amin'izany ny ankamaroan'izy ireo. Sakana tsy ahafahany miditra amin'izany sehatra izany ny fahasahiranana mahazo azy ireo manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Ohatra fotsiny ny eo amin'ny fijerena ny anarana anaty lisam-pifidianana. Vokany very zony ankamaroan'izy ireo manoloana izany noho ny fahasembanana misy eo amin'izy ireo ihany koa dia sarotra ny fahazoan'izy ireo vaovao momba ny fifidianana. Biro sakana isan-karazany izay tsy ahafahan'izy ireo tena mandray anjara feno amin'izay fifidianana izay. Eo ny sakana ara-potitra-afitrasa izay fanavitan'ny toerana hifidianana na ny tsy fahafahana andiny soratra anarana atao anatin'ny lisitry ny mpifidy dia fa sakana tsy ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'izay fifidianana izay ihany koa. Eo moa zany ny fidirana amin'ireny toerana isan-karazany ireny. Fa eo ihany koa ny sakana mikasika ny fahazahoana vaovao satria ny olona manana fahasembanana indrindrandrindra ny olona marinina dia vitsy dia vitsy amin'izy ireo no mahazo ny vaovao marina mikasika an'izany fifidianana zany indrindrandrindra moa hoe ahoana ny fizotry ny fandatsam-bato, iza daholo ilay kandida mirotsaka, inona ny mba tetika asa aroson'izy ireo, inona ny fomba ahafahana mifidy. Dia tsy mahazo an'izay vaovao izay ireny olona ireny. Eo ny olona marinina, eo ihany koa ireo olona izay ataontsika hoe manana fahasembanana ara-tsaina. Kandida ho ben'ny tanàna mampandray anjara feno ireo manana fahasembanana amin'ny fitantanana ny fandraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny commune. Izay no andrasan'ireo olona manana fahasembanana ho amin'ny fifidianana noho ny commune fototra ny fampandrosoana ary sehatra ahazoana maneho hevitra mahakasika ny hanatsarana ny fiainan'ireo manana fahasembanana. Anjara asan'ny commune ihany koa mantsy ny mandamina sy mametraka azy ireo. Ohatra, ny fanomezana parkina manokana ho azy ireo. Efa misy ihany koa ny fangatahana natao mahakasika ny fijerena ireo manana fahasembanana manoloana ny fandraisana anjaran'izy ireo tamin'ireo faritra enina. 5 tao antsiranana ihany namaly izany. Ankehitriny dia efa misy amin'izy ireo ny efa miasa ao an-toerana. Izahay efa nanomboka hatrany amin'ny taona 2021 tany no nivohy ny antsoina hoe développement local inclusif. Zany hoe fomba fampandrosoana iny fotony andraisany sokajy olona rehetra anjara indrindrandrindra ireo olona manana fahasembanana. Betsaka ny andraikitra izay azo ny commune raisina ary tokony ho raisin'ny commune mba hampitombo ny fandraisana anjara ny olona manana fahasembanana amin'ny fiainan'ny commune na fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny saingy hatreto zany tsy dia misy an'izay ady hevitra izay araka ny teneniko teo hoe efa 20 taona zany zay nivohy zany antsoina hoe développement local inclusif zany nametraka hoe ahoana ny fomba fametrahana politika communal inclusif. Ary ohatran'ny eto Antananarivo renivohitra dia efa nanao somiana zany antsoina hoe
charte ville accessible izany tamin'ny 2011 saingy tsy misy mahatsiaro tsony zany zavatra antsony avin'izany. Raha ny tarehmarika navoaka ny CENI dia manodidina 5,000 ireo olona manana fahasembanana tonga ny fidy tamin'ny fifidianana farany teo. Mbola vitsy dia vitsy izany ato tanisa izany. Orazafin-Drakoto Faliery, tompona andraikitry ny fanentanana sy fanabeazana amin'ny fifidianana safidy. Afatra ny mba hijerevana manokana ireo manana fahasembanana ho hiatrany ity farany. Famitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fandehanana ny vehivavy manefa ny adidy ka andeha hifidy ho an'ny androm-pifidianana. Ny antsasamanila ny malagasy manko dia vehivavy avokoa. Misy amin'ny vehivavy anefa no marisarisa amin'ny fandatsaham-bato izany no ny fahitana ny zava-misy eto an-toerana. Manandanja ny safidy ary olom-pirenena izay mafeno fepetra ho amin'izany dia manana anjara biriky ho amin'ny fifidianana ho fanavotana ny firenena. Sitraka Ratovina Mintso sy ny Arotanjona Atrandy no mitatitra ny antsipriana izay. Ankoatry ny andraikitra sahan'ireo vehivavy ao an-tokantrano, manana andraikitra sarobidy sahanina amin'ny fanatanterahana ny adidy, amin'ny fandrotsaham-bato ametrahany ny safidiny. Mazoto sy marisika kokoa amin'ny fandehanana mifidy ny vehivavy noho ny antony maro samihafa. Amin'izay ianao mba manana soanao, manana safidinao tsara ianao. Fandehanana mifidy aloha dia fampisehoana izany hoe tsy verozo ianao izany a, tsy olona hoe voafonja. Dia afaka manao ny hevitrao ianao na andany olona na tsy andany olona izany fa zava-dehibe maneho ny safidy. Fa etsy andaniny izany, misy ireo vehivavy efa mpandeha nifidy tamin'ireo fifidianana teo aloha, saingy tsy mazoto intsony amin'izao fotoana noho ny fahadisom-panantenana manoloana ny zavatra ataon'ireo mpitondra ankehitriny. Zary zava-poana hoy izy ireo ny fandehanana mifidy satria tsy nisy akory ny fiovana taorian'izay. Beny tsy mifidy, ny antony a vizaka fotsiny afa ny eo ihany ny eo. Tsisy zavatra tena hoe misongadina zany hoe hitako hoe azo sapaitanana hoe mba mety, fa tsy mety ny ataon'ny iray dia mety indray ny ataon'ny iray dia eo dia mifampiandrikendritoana ry zareo dia tsy hitako izay marina amin'ilay izy. Ka zao vao milatsaka izao nge ilay olona dia manao kely izy ray volana fa vao tapitra iny tsy hiasa aloha amin'izay vahoaka niza aloha dia ny eo ihany ny eo fa raha tsy mitady ianao dia tsy mahita vola fa mitady ianao vao mahita izany hoe tsisy anatitra ho anahy zany eo dia izay nataoko hoe raha mitovy ihany aleoko makaina any an-trano. Aleo aloha zay latsaka eo dia ilatsaka dia zay ataony eo ny aloha zany dia zay ataony eo fotsiny. Adidy masina eo anatrehan'ny firenena ny fandehanana mifidy, mananjoy safidy sy aneho ny safidiny ary manana andraikitra amin'ny fifidianana ny olom-pirenena tsirairay. Vehivavy aloha mavitsivitsika kely mandeha mifidy mihoatran'ny lehilahy. Hitsinjovany an'ilay taranany ao aoriana angambany aloha manentana antsika rehetra zany amin'ny tongava mifidy. Maiza misafidy tsara, tsy terena hoe ianona na ianona fa ianao ihany manana safidim-ponao. Raha ny hitako aloha atao marisika kokoa angamba ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy satria ny vehivavy manantena hoe mba many olana raha-piainana andavanandro zany izay olona lany amin'ny fifidianana eo. Izany dia manentana ny voaka malagasy hoe mifidy maneho ny hevitrao ianao dia koa izany ahitana hoe iza maharesy lahatra anao amin'ny kandida izay mirotsaka. Lalany tokana ahazoana mitondra fanovana sy fiovana ary fampandrosoana ho an'ny firenena ny fahaizana misafidy izay olona hita fa tena vonona hiady sy aro ary tantana amin'ny fomba mendrika sy rariny ny vahoakany. Rariny araka izany, raha tokony tsy raviravin-tanana ny olom-pirenena andeha hifidy, hitsinjovana ny fandrosoan'ny firenena. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany isika ny joro ny tanora RMDM miantso ireo tanora namany hiatrika ny fifidianana ny 1 Desambra 2024 avy izao ka anoana sy andatsabato ho an'ny kandida atolotry ny antokotiki Madagasikara eto Antananarivo renivohitra raha valo manana tojo laharana faha-efatra. Kiondalana lehibe ho an'ny fiainam-pirenena ny fifidianana ka tsy tokony atao atsirambina satria io no amaritana ny ho avy rehetra. Mila olona mahay, malala ary mavita nefa izany hoy izy ireo ka mahafeno izany fepetra izany ny kandida raha valo manana tojo.
nidina teny fotony nampahafantatra ary nanao ny fanentanana ampandanina ny kandida larana faefatra ny tanora RMDM ho an'ny androany. Fa eo amin'izay fiainam-pirenena izay atrandy antoko velona eto amin'ny firenena ny antoko safidiny Madagasikara nijoro tamin'ny taona 2017 ary mbola mijoro ankehitriny. Amin'ny maha antoko miaina eto amin'ny firenena republikanina azy dia hitondra ny anjara birikiny amin'ny raharam-pirenena rehetra fa indrindra izay hita fa mahatsara sy mahasoa ity tanindrazana iombonany ity ny antoko. Ao anatin'ny fiatrenan'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tsy manana kandida natolotra amin'ny anaran'ny antoko safidiny Madagasikara fa ny safidy kosa ny anohana kandida. Manao antso avo ho an'ireo rafitra mpikirakiran'ny fifidianana mba hijoro atrandy amin'ny fanajana ny tsy fitanilana sy ny ara-dalàna ho antoky ny fifidianana madio tsy mitanila ary ekeny rehetra ny antoko. Ny 14 Novambra lasa teo nanatontosa fivoriam-be teto Antananarivo ny antoko safidy Madagasikara ka voafidy tamin'izany ho filoha vaovao mitarika ny antoko Andriamatoa Nirina Rakotoary John. Napetraka ho filombonahitra kosa ny filoham-panorona ny antoko dia ny Generaly Désiré Rakotoary John. Fa mbola manodidina izay fifidianana izay atrandy fa eny amin'ny komisy alakamisy vontovorona kosa dia nisy ny diabe ho fanokafana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida izay atolotry ny antoko Madagasikara ao amin'ny commune alakamisy vontovorona ho an'ny Omaly. Tonga maro ireo mpanohana ity kandida ity nandritra izany ary nampiseho firaisan-kina ho fijerena ny tombotsoa ny commune ao antoerana. Ndao arahantsika ny tatim-baovao mahakasika izany. Voaporofo tanteraka ankehitriny fa fanjakana tsy manam-bola no mijoro eto ka ireo orinasa any-mba misy sy mampiasa vola eto ihany no mpiretina mba hanome vola ho an'ny fanjakana manoloana ny fahabangana izay misy. Porofo mitohoka mitendany ny fipepepony fanjakana ampitombo ireo sehatra akana hetra amin'ny taona 2024 io kanefa na ireo fepetra ahafahan'ireo sehatra hiasa amin'izany aza tsy mifanaraka amin'ny filanakory. Ny vola no mahamaika fa nitolotra omen'ny fanjakana ireo mpisehatra tsy jerena akory hoy ny filolefitra fahafito eo anivony anteny meram-pirenena sy teny irandran'ny solony aiko. Tsy manam-bola ny fanjakana. Voaporofo tsara le izy. Ina ny antony? Lasa nitady natombo-dolo ny hetra, nitady zavatra tsy tokony hitadiavana hetra, no tadiavana daholo izany zavatra izany. Za tsy contre fandoava-ketra. Za tsy contre hoe fampitomboana hetra. Fa fantanina tiako apetraka ny mpitondra dia izao. Moa ve reny tsara ny condition tsika rehetra mba hahafahan'ny orinasa rehetra eto Madagasikara tena afaka andohetra. Amiko na misy hitanao na ny banky mba findramany tanora na vita fianarana hetra na vita fianarana reny mba afahany manorana orinasa fa isiny hetra koa izy amin'izao fotoana izao. Izy ary no ampevany banky io an'io aniny hetra natombo iny. Tsy mety reo ankizy deja fa ambony be le izy di lasa terena ny terena zany ny orinasa lasa tsy hamokatra tsara. Loza mitata ho an'ny tantsaha malagasy ny fiankinan-doha amin'ny famokarana amin'ny firenena sinoa ho iatrany isy iteny randrena solony aiko itombo ny fandaniana ho an'ireo tantsaha manoloana ny resaka hybride indrindra fa eo amin'ny resaka zezika ho iatrany ny fanamafisany. Danger ho an'ny mpambolitsika iny zavatra iny satria zany tsy maintsy miankina amin'ny Chine zany manomboka zao ny mpamboly vary rehetra eto Madagasikara. Nefa azadinono fa any amin'ny 3 millions de francs ny zezika ampiasaina amin'ny hektara anankiray. Ary iny resaka hybride iny mitady rano BDB sady mitady zezika BDB. Ka ao anatin'izay zavatra zay danger ho haitsika io zavatra io. Fa manofo moa ny filoham-pirenena fa amin'ity taona ity tsika aleo tena ara-tsakafo dia ho hita eo fa danger ho haitsika io. Fa manenina ary na ny Indonésie na ireo firenena aziatika ireo taty a Madagasikara ny nivoany teknolojia nahafahany miakatra any amin'ny 15 tonnes isaky ny hektara iny. Fa manenina ary tsy atao zay zavatra zay. Fa masomboly ny olona any no atao fatatsika tsara fa rehefa manana
mahavita atsika hoe mahavoafehina rano mitombo ny vokatra ny tonnage amin'ny vary anankiray ka tena vrai problème tsy resaka masomboly marina fa ilaina zay fa tena vrai problème dia resaka rano irrigation rano tsy fantatsy miflotenena zany zavatra. Raha momba ny jirama kosa dia nilaza isitendrandrena solony aiko fa tolotra no olana goavany vaolana maharitra no takina manoloana izany fa tsy vaolana tandrametaka sy fialana na olana amin'ny vahoaka tezitra fotsiny hoy hatrany ny fanazavana na tiana na tsy tiana na iodika vy na iodika vanana ny problème jirama de resaka production donc zany amty 2025 tia tsisy vaholana azo tsapahitanana tena vaholana maharitra ho azotsika. Raha hoan'ny androany dia famelabelarana nataon'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement mikasika ny tetikasa ara-sosialy fiahina sy fiarovana ny mpiarabelona marefo izay andreketan'izy ireo na ny projet filier de sécurité et de résilience ho an'ny taona 424 sy 724 no nitanterahana androany raha mbola ao anatin'ny asambomera kosa ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 524. Araka ny rahantsika teo iny dia faneho-kevitry ny filoha-hevitra fahafito eny anivon'ny anteny miram-pirenena sy teny nirandrena solony aiko mahakasika ny volavolan-dalàna ho an'ny teti-bolam-panjakana ny taona 524 izay mandalo eny anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao no narahantsika teo izay. Fa araka ny efa nambara teo ihany koa dia nisy ny diabeo fanokafana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida natolotry ny antokotiko Madagasikara ao amin'ny commune Alakamisy Vontovorona. Do arahantsika avy hatrany ny antipriany izay vaovao izay. Fanompoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana Saint-Luc Ambomiarina no nanomboan'ny kandidalarana fahatelo izay natolotry ny antokotiko Madagasikara ao Alakamisy Vontovorona mendrika arasolony irina ny fampelezan-kevitra no maly. Tonga maro ireo mpikatroka nampiseho firaisan-kina taorian'ny fanompoam-pivavahana dia nitohy tamin'ny diabe ny ainga teto Alakamisy ary ny farana teny Vontovorona. Fitanisana fotsiny sy fampanofisana vahoaka fotsiny ihany no nataony mpitondra ankehitriny tamin'ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy iainana isam-baravarana amin'izao no zoina tsapany tsy fampitokisana intsony eo amin'ny mpamatsy vola any Madagasikara sy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny vahoaka malagasy hatrany anefa no izakany mafy vokatry ny tsy fahaiza mitantanio. Tsy manana fijery lavitra ny fanjakana fa manao fitantanana tefo maika ka efa misy olana mitranga vao mikaroka vahaolana. Tsy mahagaga raha mivaralila ny raharam-pirenena. Akoatra izay, be loatra ny fikatsana tombontsoa manokana sy fanaovana ampimamba ny fitantanana ny raharam-pirenena anyka ny toe-karena no mikatso voalohany izay miteraka olana goavana any ny sosialim-bahoaka. Miezaka mandroso avokoa ny firenena afrikana mitovy amintsika ankehitriny fa i Madagasikara miverina tanteraka any amin'ny fanjanahan-tany indrindra fa ara-toe-karena hoy Paraina Auguste. Na le fanaovasika exploitation le pétrole sika na gaz sika tsika dia sy manao zao nefa n'olo manao ihany manao Mauritaniana manao ny Mozambikiana kekatsiketsy misy io misy pétrole misy gaz atsika any amin'ny faritry ny mahaboboky amin'ny Tubiara io na Moldava io satria plateau anankiray ihany kekasika io zareo zany efa manao misitraky anazy isika zany zao voafaritra sy mahazo manao nefa hoe io énergie sale énergie maloto io nefa ny américain sy ny japonais mampiasa charbon ihany mampiasa charbon fa oeky zao mafy io amin'ny charbon sy gaz de système amizao re amin'ny tremple amizao izy mandrarany io accord de Paris zay asika voafaritra anatin'io vola koa megna asikany asika arirarira
amin'ny vola tokony azo resaka accord de Paris amin'ny resaka énergie nouvelle sy énergie propre io asika zany voabe ihany asika tokony eritreretiny daholo zany zavatra rehetrarehetra zany sao de mbola lobiny e pétrole io hoe sy sara za raha rety raha maleo tegna amin'ny resaka énergie sy voaresaka anisatra am'izao io exploitation io gaz sikany sy pétrole io koa ne edy asika n'îles passion satria le plateau continental sika mekelina sika zany tratry nyresaka îles passion lasany français zany rehetrarehetra zany mampieritreritra daholo zany zavatra rehetrarehetra ahina opotika tanteraka ny rafitra ara-toekarena ito amintsika raha mitoy izao hoy hatrany iparaina Auguste mila fahaizana mitsinjolavitra ny fomba fitantanana firenena fa tsy resaka ambony latabatra fotsiny ihany mitaky fametrahana tombontsom-bahoaka ihany koa ny fanaovana politika sy fitantanana firenena fa tsy baiko ny tombontsoan'olombitsy isesitra sy itavana ny arem-pirenena ary ny tena goavana dia mila fahaizana mifeny ekipa ny fitantanana hoy hatrany iparaina Auguste. Mbola eo amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany dia tsy mbola amoaka ny vola 300 tapitrisa dolara ampahany amin'ny anjara volan'i Madagasikara amin'ny fifanarahana ny findramam-bola FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny FRD ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Ambara ho anton'io ny tsy fanajany Madagasikara ny fampanantenana natao tao anatin'ny lettre d'intention nosy avy ny ministre ny toe-karena sy ny vola mikasika ny fanafoanana ny famerenana ny viditsolika sy ny fametrahana ny viditsolika araka ny tokony izy. Dao rahatsika ny antsipriana izay vaovao izay. Tsy nanaja ny fampanantenana natao tao anatin'ny lettre d'intention izay nosoniavin'ny ministry ny toe-karena sy ny vola ary nalefa tany amin'ny Italia Générale FMI Kristalina Georgieva i Madagasikara ka antony tsy mbola amoahany tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny anjaran'ny Madagasikara amin'ny fifanarahana FEC na ny facilité élargie de crédit sy FRD na facilité pour la résilience et la durabilité mitentina 300 tapitrisa dolara raha ny lahatsoratra navoakany Africa Intelligence. Mbola tsy hita taratra ao anatin'ny volavolan-dalàna mamaritra ny teti-bola ho an'ny taona 2024 raha teo io finiavan'ny fitondram-panjakana malagasy io izay mikasika indrindra ny fanafoanana ny famerana ny viditsolika sy ny fametrahana ny viditsolika araka ny tokony ho izy na ilay antsoina hoe ajustement automatique des prix à la pompe. Io anefa no fepetra takin'ny FMI amin'ny firenena malagasy amoan'izy ireo io vola io. Fa izy fiatraikany goavana amin'ny toe-karena sy ny sosialy ny tolo-kevitra naroso ny sampandrarahany etra aka etra aotra faingo 500 amin'ireo vola mivezivezy amin'ny alalan'ny mobile monnaie eto Madagasikara hoy ireo ampisehatra amin'izany. Angatan'izy ireo ny isiny fampidiniana misokatra amin'ireo mpisehatra rehetra izay voakasika isiny vahaolana iraisina. Tato-pavao. Enta mavesatra ho an'ireo malagasy 320 tapitrisa mampiasa ny mobile monnaie ny fikasany sampandrarahany etra aka etra aotra faingo 500 amin'ireo vola mahery ny 5,000 sy 2 ariary mifamezivezy amin'ny mobile monnaie ary anotonany toe-karem-pirenena. Tsy ho tratra mihitsy ny tedi-bola 370 miliara ariary no tombanana ho azon'ny fanjakana avy amin'ny oetra io satria tsy ho takatra ny fahefan'ny mpanjifa ny sarany izay mety hiakatra avy 10 eny na mihoatra ny sarany fandefasam-bola ary hatratra avy 2 eny hatramin'ny avy 10 eny izany ho an'ny fandoavam-bola mpivarotra na ny antsoina hoe paiement commerçant. Ho maro manoloana izany no hiala sy tsy ampiasa intsony ny mobile monnaie fa hiverina amin'ny fikirakirana ravim-bola mivantana raha ny votoatin'ny taratasy nalefan'ireo mobile bank 3 misy eto Madagasikara ho fanoherana ny fametrahana io etra io anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana 2024 araka ny tolo-kevitra naroson'ny foibe mpitantanana ankapobeny etra. Ankoatra izay dia hakitika ny fiainan'ireo misehatra amin'ny fanaovana cash point 4 sy 9 manerana ny nosy izany satria ampiana ny vola hiditra amin'izy ireo. Nambaran'izy ireo mazava fa hitarika amin'ny fiakaran'ireo saram-pikirakirana vola amin'ny alalan'ny finday ka ampitotongana ny fahefa-mividin'ireo mpanjifa. Fiainan'ny olona mpiasa mobile monnaie amin'ny fandraisana, fandefasana ary fandoavam-bola sy ny fitotongana ny vola miditra amin'ireo cash point sy ireo mpivarotra mampiasa ny mobile monnaie noho ny fiakarana hatramin'ny avy 10 eny ny saram-pandoavam-bola amin'ny alalan'ny finday ary ny fironana bebe kokoa makany amin'ny asa fiariana ivelan'ny ara-dalàna na ny secteur informel izay ampiana ny fidiran-ketra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fampiarana izany. Manaitra ny fanjakana araka izany ireo tambajotra mpifandraisana mba hiverina amin'ny fanapahan-kevitra izay mihatraika amin'ny
andavanandro ny vahoaka malagasy. Fa maro amintsika malagasy ankehitriny no manafangaro ny teny-drazana amin'ny teny vahiny rehefa miresaka. Antony maro no mahatonga izany izay miankina amin'ny tsirairay. Ny fampiasana ny teny-drazana tsy mifangaro anefa no ahafahana mampandroso ny firenena ka mila manaja izany ary mampita amin'ny vahoaka izany ihany koa na ireo ratsamangaika ny serasera sy ny fanabeazana. Tato-baovao ny Sitraka Karatovina Ambinitsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny aro-tanjona. Maro amin'ireo olom-pirenena teratany malagasy no tsy mahafeny teny-dreny ka mampirafy izany amin'ny teny vahiny rehefa mitafa sy miresaka, na ihany koa ilay antsoina hoe manao teny vary amin'anana. Lafiny maro no tena mahatonga izany izay niainga tany amin'ny fanabeazana. Hany ka tsy hay sy tsy voafeny teny malagasy ka mitarika ny akamotsaina hikaroka voambolana ilazana zavatra ary ho atery mameno izany amin'ny teny vahiny izay tonga voaloha ao an-tsaina. Ka izany rehetra izany no mitarika ny fahazarana ary lasa teraka eo ny fampirafesan'ny teny. Raha somary velarina kokoa ny fandiniana dia ny tena azo lazaina hoe anisan'ny fototra anankiray lehibe mahatonga antsika ho amin'izao toe-javatra mampitsilaila ny teny pirenentsika izao, ny teny-drazantsika izao, ny teny malagasitsika izao dia satria isika malagasy dia tsy mba mamorona fa mandray fotsiny izay vitan'ny hafa avy any ivelany. Eo amin'ireo ilay kojakoja samihafa ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro da antsika ohatra ny hoe ry zareo sinoa ohatra tsy mitsahatra mikaroka, tsy mitsahatra mamorona zavatra vaovao ary mampitobaka an'izany eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena. Ary rehefa mamorona zavatra anankiray ianao dia tsy ilay zavatra fotsiny voaforona fa miaraka amin'izay koa ny teny ilazanao azy. Isan'ny mampandroso ireo firenena matanjaka ny fanajan'ny teny-drazany ka ampiariny sy iainany izany. Mifanohatra amin'izany kosa ny eto an-toerana ka mampitotongana ny fahaizana ny teny malagasy. Tompona andraikitra atao fitaratra ireo rehetra mpampiasa izany mba ho henoina sy ho vakiana ireo malagasy, ireo mpitondra fanjakana sy ireo ratsamangaikany, fa indrindra ihany koa ireo haino aman-jery isan-karazany izay mampita sy mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanapahan-kevitra politika ny momba ny teny, satria raha vao amin'ny teny hoe teny sika dia tena politika izay. Dia ohatra fa any firenena rehetra any ivelany any dia ny teniny no meny tombo-toerana. Raha misy ny peta-drindrina any amin'ireny birao-mpanjakana samihafa ireny any ivelany any, makany États-Unis ianao dia teny anglisiny eo, makany Chine ianao dia teny sinoana eo, ny teny no hasiny dia manaraka ny teny hafa. Fa ny eto amintsika na toerana aiza dia tsy teny malagasy ny voalohany, fa na dia toerana ifamezivezy amin'ny be sy ny maro azy dia teny vahiny no mipetraka eo. Ary na eo amin'ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny aza eto amin'nosika rehefa misy lalàna volavolaina dia amin'ny teny frantsay aloha no amolavolana sy anoratana azy izay voadika amin'ny teny malagasy. Raha ny mifamadika amin'izay ny tokony ho izy vahaolana anankiray hafa ihany koa akoatra ny hoe fanomezana hasina ny teny malagasy amin'ny fanapahan-kevitra politika raisiny manam-pahefana amin'izany ny fanabeazana sy ny fampianarana any an-tsekoly. Eto amintsika teny inona no ampiasaina amin'ny fampianarana ny zaza malagasy. Ampanontany telo izany toe-javatra izany hoe firenena mahaleo tena marina ve isika, fa tsy firenena mahaleo tena isika raha tsy mbola mahavita mampiasa ny tenitsika araka ny mahatenitsika azy, araka ny mahateny velona azy amin'ny fampitana fahalalana sy fanabeazana ho an'ireo ankizy sy zaza beazitsika. Andrianiko ny teniko, ny an'ny hafa koa feheziko, sarobidy ny teny-dreny. Tsara kokoa hatrany araka izany ny manaja sy mianatra ary mampiasa ny teny malagasy izay tsy manakana ny fianarana sy ny fifehezana ny teny vahiny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manohany hetsika rehetra ary manamafy ny fahavononana ampitsatra ny ady ao Gaza sy Liban sy ny fandriam-pahalemana maneran-tany indrindra eo amin'ny resaka toe-karena maneran-tany. Ireo firenena lehibe mandray anjara tamin'ny fivorian'ny G20 nandritra ny roa andro tao Brésil. Nisy ny filazana nandritra ity fivoriana ity fa zava-doza ho an'ny fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient raha toa ka misy ny fifandonana eo amin'ny Israely sy Iran ka hiantraika mivantana eo amin'ny fanafarana solika
ho an'ireo firenena afrikanina ka mila sorana dian'izao izany ady izany sindoarantsika ny tato-baovao momba izay. Tao anatin'ny fanambarana iombona ny taorian'ny fionan'izy ireo tao Rio de Janeiro nandritry ny 2 andro naneho ny ahihany momba ny toetra ramaolona ao amin'ny faritry ny morontsiraka palestiniana ireo filoham-panjakana sy ny governemanta mivondrona ao anatin'ny G20 ary nanamafy ny fanohanan'izy ireo anatin'ny firaisan-kina amin'ny fampitsarana ny ady ao Gaza sy Liban ary nanamafy ny ezaka amin'ny fahafahan'ny olona mody amin'izy ireo ampilaminana tanteraka. Ny G20 izay rafitra iray ara-toekarena iarahany tandrefana amin'ny firenena tantsinanana. Nanameloka ny mpitondra Israeliana ny G20 manoloana ny famonoana feona bibiana ireo vahoaka Libanais raha nitatitra nahafaty olona mahery ny 703 ny adiny Israely tamin'ny Gaza ary nandratra olona 4,400 hafa. Anisan'ireo voasa natrika ny fivorian'ny G20 tao Brésil ny filoha Vladimir Poutine saingy noho ny sazy mbola nomen'ny CPI azy dia tsy afaka niatrika izany ny tenany ka solo-tena nalefany tamin'ny alalan'ny lehiben'ny diplomasia russe. Nilaza ihany koa ny filoha saodienne nandritra ny fandraisam-pitenenany fa zava-doza ho an'ny fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient raha misy ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Iran. Ka hiatraika mivantana eo amin'ny fanafarana solika ho an'ireo firenena afrikanina ka mila sorohana dian'izao. Tanjona hoy izy ireo ny ananana filaminana sy fandriam-pahalemana maharitra indrindra eo amin'ny lafin'ny toe-karena maneran-tany. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.